Ry havana, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo ny amin'ny nanomezanao anay an'ity herinandro madiva hifarana ity, ka nafahanay nandinika aloha hevitra vaovao. Misaotra ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainay tsiravy sy tokantrano, ary ny indrindra tompo ny amin'ny lafiny ara-panahy. Koa dia atolotra ainao ny dera ny saotra ny azy ary ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Arak'izany ry havana, tamin'ity herinandro ity tsika dia niaraka nanomboka nandinika ny lohahevitra hoe mihavao amin'ny tompo ny mpino. Andinga ho fitininy hita tamin'izany fa finiavan'Andriamanitra sitrapony mba hahasoa ny mpino amin'ny lafiny ara-panahy no anaovany ny fanavaozana. Andriamanitra feno amin'ny maha-Andriamanitra ray-pahary azy sy Jesosy Kristy zanany amin'ny mahampamonjy azy, ary ny fanahy masina amin'ny mahampanavao no miaraka misalaha mba hatanteraka ny fanavaozana antsika. Ny fanarahana ny lalàna no nahavonjy raha ao amin'ny fanekena taloha, ary mariky ny mahavoaka an'Andriamanitra izany. Fa ankehitriny kosa nambarantsika tamin'ity herinandro ity dia ny batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no maha Israely vaovao, voaka an'Andriamanitra vaovao, dia ny fiangonana kristianina izany. Io fanavaozana nentin'ny tompo io no nataony mba havelona an'ireo mpino no mpiainana aminy amin'ny lafiny ara-panahy, ary indrindra zava-dehibe satria izany fanavaozana ataon'ny tompo izany dia mitaky fihavaozana indray kosa amin'ireo mpino manara-dia an'i Jesosy Kristy. Noho izany dia anjaran'ny vahoaka izany, ny kristianina tsirairavy, ny mihavao isan'andro ary mihavao tsy akitsahatra amin'ny famonoana sy fandevenana ny otany rehetra. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina 7:1, Romanina 7:1, fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika, satria maty ny amin'ny hazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika, fa tsy amin'ny aelan-tsoratra. Zava-dehibe io hoe manompo amin'ny havaozam-panahy isika, fa tsy amin'ny aelan-tsoratra. Izany no mahatonga antsika nivavaka alahady ry havana. Izany no nahatonga antsika nandeha aty am-piangonana ny alahady. Noho izany dia andeha hanompo ny tompo isika mpino no havaozina. Rapitso ry havana, raha sitrakareo dia mifampivavaka isika mba ho afaka ary hifampitaona aty am-piangonana, dia ny tranony iray izany, fa miandry antsika ao Jesosy Kristy. Tianay foana ny mizara ny toriteny ry havana, satria tsika mijery an'ilay lohahevitra hoe mihavao ao amin'ny tompo ny mpino, dia ny filazantsara araka ny Luka 5:5-7 ka hatramin'ny 7:30. Luka 5:5-7 ka hatramin'ny 7:30 no akatsika ny toriteny. Amin'izany dia hiresaka sika ny amin'ny atao hoe lamba tonta na lamba vaovao, na koa hoe divay vaovao sy ny divay efa ela. Zany anisany no resahantsika daholo rapitso, averina ainy miopana amin'ity tanjon'ny tompo amin'ny fiainantsika ao anatin'ity iray volan'ny fanavaozana ity, dia ny fanavaozana ny fiainan'ny fiangonana, fanavaozana ny fiainantsika tsirairay avy. Dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa engany ery havana samotratry ny rapitso daholo sika menakavy. Amen. Andeha ary araka hivavaka isika. Misaotra anao ary tompo fa dia nataonao olom-baovao izahay noho ny batisa niraisinay tao amin'i Jesosy Kristy. Ampio isan'andro izay mba hay andevina tokoa ary ny otanay rehetra, ny fahalemenay, ny fahazaran-dratsinay, fa hiaraka miombona aminao kosa amin'ny firaisana feno aminao amin'ny vavaka sy ny famakiana ny teninao
mba hiainanay amin'ny fiainam-baovao ary fiainam-baovao hitan'ny olona rehetra ny amin'ny fiainanay izany. Tompo mahatsiaro izay raha misy ny tsy salama dia no hanasitrana an'ireny. Raha misy azon'ny fahasahiranana, fahoriana sy ny sisa dia ampahirezo kosa Tompo, ary ireo izay rehetra manana ny etaeta-pony indrindra ny fikasany atao indray amin'izao herinandro vaovao izao dia no hatanteraka an'izany. Fa izao aza mialana izay raha tsy tonga amin'ny fihavozana izahay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa, amen.